Amin'izao fotoan'izao ihany koa dia ambony herijikan'ireo tanora ekipam-pirenena isolitenan'i Madagasikara anatin'ilay fifaninana ny raisam-pirenena robotika First Global Challenge 2024 tanteranan'i Singapour. Firenena 700 no handray anjara ato anaty fifaninana goavana ity fanamboavana ho antsika eto Madagasikara. Hoentina naporofona ny fahaiza-manao ny siansa sy ny teknôlôjia. Lohahevitra anatin'ny fifaninana ny angovo-maitso hisarihana ny tanora amin'ny fitadiavana vahaolana manoloana ny fiovavan'ny toetrandro. Fanadadiana Anjolina Martina eo amin'ny sany anjara randrantsy. Vonina hiatrika fanamby efa anaty fentanetana tanteraka izy Valmenada ireto anatin'ny ekipam-pirenena malagasy robotiko raha niona tamin'ny ministra ny fampiroboroboana ny Aitao Rakajimirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ny ariva teo Tetsy Antaninarenina. Hitady fandraisena izahay io ny tanjona hoy Gloria kapten'ny ekipam-pirenena malagasy. Tsy maintsy vitanay io, tsy maintsy izay voalohany dia ataonay sy andresenay. Tanora mandrato fianarana eny anivon'ny liseny ankamaroan'izy reto eo amin'ny sokajy taona 12 ka hatramin'ny 12 taona eo. Samy manana ny fahaiza-manaony manokana no navondro ny STEM for Good ary aveo izy ireo niaraka nanangana ny robot izay hoentina hifaninana any Singapour. Izay tsirairay avy dia samy liana tanteraka amin'ny resaka teknôlôjia sy ny siansa. Dia izay nahatonga anay hoe te anangana projet anankiray vao sélectionné izahay dia aveo izahay ray hevitra hoe andao izao no atao ananganana an'ilay robot. Efa nanomboka ny 12 jona teo no efa nanomana sy niatrika ireo challenge anatin'ny First Global Challenge 2024 ny mpifaninana. Misy 4 ny dingana arahina. Ny tena goavana indrindra ny makasika ny robot ifototra amin'ny fanehoana ny fampisarana ny akora hydrogène amin'ny rano afaka amokatra angovo-maitso ny lohahevitra. Ny robot amboarinay dia simulation fanaovana triage na hydrogène sy oxygène dia aveo le hydrogène stockenay dia le hydrogène avy stockeny iny rehefa ahafahanay mamokatra angovo. Mandray anjara mavitrika amin'ny fanohanana ireto ekipam-pirenena malagasy ireto ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny Aitao Rakajimirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ho avy ny fampandrosoana ara-numerika ny Madagasikara izy Valmenada ireto. Maromaro ihany ny pays ao anatiny eo dia ery zareo zany misy hatreto aloha zany eo amin'ny latsaky ny folo eo no hoany vehivavy ny ankamaroany misy au moins zany vehivavy anankefatra lehilahy anankiray dia mbola anampy ihany koa ny ministera efa nanampy teny ampiandohana tamin'ny resaka frais d'inscription satria compétition internationale dia efa misy koa mpiara-miombonantoka moa zany miaraka amin'ny association nanampy amin'ny fitadiavana billet sy ny zavatra ohatran'izany ka mbola mitondra fanampiana ihany koa zany ny ministera foibe ny atao amin'ny ministera ny fampiroboroboana sy fanovana ny Aitao Rakajimirindra fa ny fanjakana foibe mihitsy hitady ny fanampiana rehetra na zany io ara-bola na io ara-pitaovana na fa indrindrindrindra ho fakasitrahana ny fanosehana ny zareo ihany koa ny fanohanana ny zareo andeha hiatrika an'izany compétition internationale na robotique izany Singapour zany. Afaka tapabolana no anainga iazo any Singapour firenena mandray ity fifananana iraisam-pirenena momba ny robotika ity ny ekipa malagasy. Tsy ahivina fa firenena 7 no mandray anjara amin'ny ity andiany fafito ity.